Amen. Dia faly miarabantsika indray rehetra riavana amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao ahafahantsika mihaona sy mifampahery ary mifampizara ny tenin'Andriamanitra iomanantsika handroso mandrakariva any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hivavaka antsika miantrahantsika ny tenin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo, teranao mankalaza manome voninahitra anao zahay satria velon'aina sy salama ary matanjaka ankehitriny. Ianao no mikarakara anay isan'andro, ianao no anton'ny zavatra rehetra, ary ianao no terahanay, ianao no ankalazanay mandrakariva satria tsisy Andriamanitra tahaka anao ary tsisy Andriamanitra toa anao. Tenena indray Tompo araka ny fombanao fa voninkaino zay oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, oka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany, ary ninona tabataba fampierikerehana ataon'ny Satana amin'izao fotoana ionanay aminao zao dia efa didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao avy any Nazareta, tsy hanaketsana pahefana amin'ny fotoana rehetra fa ianao no hiaraka aminay eto dia manjaka fanahy masina toera aminay, ianao anatinay mandrakariva ary eo aminay mandrakariva dia mitenena fa voninkaino izay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Endry havana ho fampidirana sady fampirisihana antsika zany handroso mandrakariva azoto hitady an'Andriamanitra dia ny ao amin'ny Salamo fa 3:30 zay no vakitsika vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny soramandry dia efa azotsika vakiana ny voalohany ihany vakitsika hoe ny etaeta ny fanahy maniry an'Andriamanitra. Salamo nataon'i Davida fony tany anefitry Joda izy. Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Zay no nataon'i Davida tamin'izy tany anefitra zany. Zany fihetsika na fomba nataon'i Davida zany no tokony ataontsika mandrakariva amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindra amin'izao fotoana izao ho resantsika amin'izao avy eo ny amin'ny hoe ny fiainana ety amin'izao tontolo izao dia tena mandalo amin'ny hefitra io tsika amin'izao fotoana izao. Mandalo désert hozy izy ny amin'ny teny frantsay, ety amin'ny efitra, ety amin'ny toerana tsisy ninona mihitsy zany no misy antsika. Rehefa dinihana mandalo an-tsaiko foana mandrakariva ny zavatra miseho any Ukraine zany, tanàna lehibe mihaja, milamina, ny ao anatin'ny fiainana rehetrarehetra zany, misy ny teo mpivarotra ara-dalàna, ny banky, ny olona miaina tsara amin'ny meuble, amin'ny villa, fa tonga fotsiny ny anankiray hoe ho darofako bomby nareo dia miala teo dia tsisy tsony zany le fiainana eritreretina hoe zay no karohan'ny olona andraman'alina leo hoe andao alamintsika ny tanàna, andao hanao tanàna vaovao tsika dia hiaraka hiaina dia hiaina tsara dia fa rehefa tonga koa ny fahavalo dia na voajanahary io, Andriamanitra mahay manao an'io, indrindra moa zany fa avy amin'ny olombelona dia potika, tsy misy zavatra tsony ety amin'ny fiainana ity dia lasa tany hay, tany hay, tany efitra, tena potipotika, tsisy zavatra azo atao tsony zany ny amin'ny fiainana iny matetika. Ka zay tahaka an'i Davida zay tany amin'ny tany efitra no iarahantsika koa manonona androany hoe Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Zay zany no tokony etahitantsika, tsy ho kivy ary tsy ho reraka, mamaky ny tenin'Andriamanitra, zany mitady an'Andriamanitra zany dia mamaky azy, mamaky ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fifadikanana, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fampaherezana. Zany no hoe mitady sy mangetaheta an'Andriamanitra. Be da be moa zany any amin'ny Ezekiel any ary misy hoe rehefa nitenenina mihitsy hoe hohaniny mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tena matsiro tsara, zany hoe mazoto mitady an'Andriamanitra zany
dia ny mamaky ny teniny mazoto mitady azy ankoatra ny rehefa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao zany tsy azo fatahan'ny olona intsony dia zay ianao no mijoro ary indrindra mandroso amin'ny fiainam-pahamasinana, satria ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra ny tena fahafantarantsika mihitsy hoe ao anatin'ny fahamasinana tokoa hoe zaho zao fitahan'ny olona fotsiny sa manaraka renirano fotsiny, fa mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra mitady azy fantatra araka ny tenin'ny Davidy eto. Ny teny tena horaisintsika hifampahaizantsika androany dia ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra, Jaona voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahaefatra, izay ihany zany no vakiantsika. Jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra, izay no vakiantsika ahafahantsika mifampahery amin'ny anaran'i Jesosy hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresy ireny, satria lehibe izay ao anatinareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresy ireny, satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Amen. Ity zany dia lahatsoratra fohy izay tsoahana tao amin'ny Jaona voalohany ity. Jaona izay mpianatr' Jesosy niaraka tamin'ny teny foana, mbola velona izy tamin'ity, ary Jaona tamin'io fotoana io dia efa talohany izy efa tany amin'ny île Patmos ve sa talohany izy nahatongavany tany, efa antitra izy, ary neverin'ny mpandinika fa mety izy sisa tafajanona tamin'ny mpianatr' Jesosy tany amin'ny 520 taona tany ho any manodidina teo zany no nanoratany ity. Be da be nefa maty, ary ny olona kristianina izay hitantsika hoe resy lahatra tany amin'ny asan'ny apôstôly voalohany tany dia efa lehibe koa na fa maty koa ilay olona teo aloha teo, fa misy taranaka taty aoriana zany génération faharoa na fahatelo no miona no kristianina tamin'izany, tany Grika, tany Grèce no azafady fa somary mikoka kely no ino moa izy teo na nisian'ny fampianarana nataony azafady fa isotro rano kely nataony Jaona tany amin'io faritra io ny olona dia efa nieritreritra mihitsy, satria efa tsy fantan'zareo firy intsony zany hoe voainga anary zany tsika moa zany amin'izao taona izao hoe 2000 taona teo aoriana efa hafa mihitsy ny fomba fitantarana an'izany hoe Jesosy Kristy zany. Fa tamin'izany amin'ny fomba fisainan'zareo, fomba fahalalan'zareo ny hoe Andriamanitra, ny divinité, dia efa nisy mitantara hoe zany Jesosy Kristy zany ane ka tsy tena olona, tsy tena fa sady tsy olo zany no fanahy, sasany ary miteny fa izy tsy manana tongotra fa mihevaeva eny amin'ny tany eny rehefa mandeha. Zany zany no hevitra nataon'ny olona teo amin'io faritra io. Kristianina zareo amin'izany na ny olona manodidina koa. Misy koa mety miteny, raha vakitsika tsara moa zany amin'ny Jaona voalohany io dia miresaka ny atao hoe antikristy izy. Zany ny olona manohitra ny Kristy na mihevitra hafa. Zay mahatonga mahatsara an'ireo mila mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho aherikeriky ny fampianaran-diso. Zay moa zany mahatonga anazy miteny hoe anaka voalohany indrindra zany mahatonga azy anaka, efa nahazo taona izy, mahatonga anazy nanoratra ny hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresy ireny. Zany hoe efa naresy, efa hoe tsy miaraka amin'ireny le finoana manindrahindra olona ao anatin'ny fanompoan-tsampy, mivavaka amin'ny hazo, mivavaka amin'ny statut na mivavaka amin'ny anaram-piangonana. Tsy amin'izay intsony nareo izy fa efa naresy ireny nareo. Tsika zany rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, misy fampianarana maro raha izao anao vao miheno fampianarana zarainay zany dia betsaka ny fampianarana teo aloha izay tsy hiverenana intsony fa mahalava ny resaka moa zany ny amin'ny hoe ahoana ny azahoana mandray an'i Jesosy Kristy. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao
dia manolo tena miala amin'ny fahotana, dia mibebaka manaiky atao batisa atao amin'ny rano. Rehefa vita batisa amin'ny rano ianao a, misy fampianarana ao, fanorokevitra zany hoe aiza n'aiza misy anao a, dia misy hevitra vahaolana ny amin'izany. Dia avy eo a mandray ny batisan'ny fanahy masina. Zay mahatonga anazy hoe ianareo dia avy amin'Andriamanitra. Ary rehefa mandray an'izay ianao dia tena samy teny mihitsy avy amin'Andriamanitra. Averina matetika mihitsy fa rehefa miteny an'izany hoe avy amin'Andriamanitra zany amin'izao fotoan'izao dia misy foana no miteny hoe manamary teny nareo na mirehare. Fa rehefa tena mandray an' Jesosy ianao, mandray an'ny fanahy masina ao anatinao a, dia tsy menatra ny atao an'izany hoe avy amin'Andriamanitra na atao hoe zanak'Andriamanitra mihitsy koa ary. Satria efa naresy ireto zany amin'le eo ambony kely moa zany hoe fanahin'ny antikristy. Zay a manome fampianaran-diso na hevitra hafa zay tsy ifandraisany amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy a. Fa Jaona tamin'ny mbola fahavelomany dia niteny mihitsy izy hoe soratako teneniko ireto olona reto fa manomboka miova ny ifandraisan'ny zareo an'le hoe Jesosy Kristy. Ho teneniko sady a, angamba novakiantsika ny amin'ny Jaona voalohany tio ihany, ny Jaona voalohany toko voalohany a, mandiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, ahafantarantsika ny hoe inona mahatonga ny Jaona niteny an'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba ahazahoanareo firaisana aminay koa. Ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Zay no tenenin'ny Jaona ary nanoratra ny Jaona voalohany ity. Efa hatramin'ny voalohany ozy izy io teny fiainana io, efa misy fampianarana ihany koa ny amin'ny hoe teny fiainana. Iza moa zany le teny? Ny teny a dia avy amin'Andriamanitra, ny teny a dia Andriamanitra ihany, ny teny a dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay atao hoe teny fiainana io. Ary ny teny io no manome fiainana. Misy fanazavana maro fa mampirisika antsika hiaino ny vidéo maro amin'ny lohateny isan-karazany zany a, fa antsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Ary zany nahatonga an'le nivakiana tamin'ny Salamy faha 7:7 teo fa mila mangetaeta an'Andriamanitra tsika. Mila mangetaeta, mazoto mitady azy, mazoto mihaino ny tenin'Andriamanitra, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia arak'ilay resantsika teo fa tena hitany Jaona zany dia nahita mihitsy renay, fantatray, tsapahan'ny tananay, fantatray io Jesosy Kristy io a, tsy afenina aminay io, tsy mandainga aminareo ahako, fa hitako io, tiako ampitaina aminareo satria mbola velona ako nafantatra tsara fa Jesosy a dia zanak'Andriamanitra, olombelona. Zay dia nahita anazy olona, nefa koa dia nahita anazy fanahy mihitsy satria rehefa nitsangana tamin'ny maty izy a dia niseho teo ampovoan'ny mpianatra hoe fiadanina ho anareo. Ary izy a heverina hoe tsy voasakany ny rindrina efatra, nefa dia misakafo koa izy, tsy hitanao hoe misy sakafo miraraka amin'ny tany. Naseho an' Jesosy zany a amin'ny maha-Andriamanitra azy a, amin'ny mahafanahy azy. Ka zay a mba ho tanteraka ozy izy a ny fifaliantsika, mba efa miaraka amin'ny Jesosy zany tsika, tsy mijery tsony an'le araky ny resahana teo, fiainana amin'izao tontolo izao a, ny zavatra, ny tany ay, ny efitra, ny manahirana eo anoloanao eo, fa zay a le toy an'le teny eo anina kely eo hoe amin'anaran'i Jesosy amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra io zany, andinin'ny fahaefatra ny tapany faharoa, satria lehibe izay ao anatinareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Satria lehibe izay ao anatinareo noho izao amin'izao tontolo izao, zany hoe misy zavatra lehibe ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo izao. Izy zany ao anatinareo zany a dia Jesosy Kristy fanahy masina. Amin'ny dika teny hafa, amin'ny DM dia andraisiko mihitsy satria tsara mihitsy ny nandikana azy mazava. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiako eto hoe ray anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy an'ireny mpaminany sandoka ireny. Tena mazava mihitsy izy a, avy amin'Andriamanitra ianareo
ary efa naresy ny mpamina ny sandoka le antikrista zany, antikristy. Satria lehibe ny fanahy masina izay ao anatinareo, teneny mihitsy eto hoe misy fanahy masina ao anatinareo a izay lehibe noho ny fanahy izay amin'izao tontolo zao. Misy fanahy a ety amin'izao tontolo zao a izay fanahy ny fandravana, fanahy mitondra ny hevitra, fa le fanahy ao anatinao zany a, fanahy ao anatintsika lehibe, le fanahy masina. Rehefa nandray an' Jesosy ianao vita batisa araka le teny teo, nandray batisa ny fanahy masina, de manana ny fanahy lehibe io ianao, fanahy masina lehibe ao anatintsika ao a, eo aminareo mandrakariva ho Jesosy ao anatinareo a, de tsy matahotra intsony ny amin'izao fiainana zao a, fa tena feno fanantenana araka ny teny teo hoe mba ho tanteraka ny fifaliantsika, fifaliana manaraka an' Jesosy a, de tokony atokontsika fa fanahy masina lehibe ny ao anatintsika ao. Teny nandeha vitsivitsy no raisiko amporosiantsika ny amin'izay hoe lehibe ny fanahy masina ary manana hery lehibe tsika izay arahantsika ny ao vakitika sady zany ny Romanina toko fahavalo. Ny Romanina toko fahavalo ny 9:1 ny rehefa vakitika sady a aminaran'i Jesosy hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany, raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika. Io zany a le Andriamanitra le nitenen'i Davida tary mangetaheta raha vakiana tsara hatramin'ny farany io Salamo 13:20 io a, de fantatsika tsara hoe fantatro tsara hoe iza le Andriamanitra tenen'i Davida io. De aty amin'ny Romanina izy miteny hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika. Raha ny fanahy masina izay ao anatinao lehibe noho ny fanahy amin'izao tontolo zao a, iza no atohatra antsika. Io le fanahy masina io a, io le tamin'i Jesosy Kristy ary le niraisiny devoly fanahy, nataony devoly fanahy no tamin'izy tany anefitra, de novaliany tamin'ny tenin'Andriamanitra le fanahy masina ihany, amin'ny tenin'Andriamanitra no namaliny azy. Tsisy atohitra antsika rehefa le fanahy masina ny ao anatinao a, ny ao anatiko, ahafahako manohitra ny zana-tsipika ny Satana hozy izy. Efesiana 4:1, tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa ny fanahy ratsy sy ny fanapahana eny amin'ny rivotra eny. Fa raha Andriamanitra momba antsika, iza no atohatra antsika. Tokony manana fanantenana zany tsika, manana fifaliana, fanantenantsika sy fifaliantsika dia manana an' Jesosy Kristy, manana ny fanahy masina ao anatintsika, ka tsisy atahotra, tsisy atohatra antsika rehefa zany ny ao anatintsika ao a. 7:30 amin'io Romanina io ihany hoe aminaran'i Jesosy, kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ilay ny tiantsika io no ataony lehibe a, mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ilay Jesosy efa tiantsika, nifidy antsika, mametraka amin'ny fanahy masina ao anatintsika. Rehefa tena nangetaheta sy mitady azy tsika ka ao anatintsika izy a, izy zany efa tiantsika hozy izy. Amin'ny Jaona io ihany koa raha vaky tsara ny Jaona hoe izy no efa tiantsika mialoha, fa tsy hoe tsika koa no tia azy koa. Ary ny fitiavany antsika no antony. Izy zany le tiantsika araka ny teny teo, mandresy tsika, mihoatra noho ny mandresy, manoatra noho ny mandresy a, noho ny mpandresy isika amin'ilay amin'ilay tiantsika. Misy ny atao hoe mpandresy. Mpandresy zany amin'ny faninanana, misy ny atao hoe mpandresy anarana moa zany ny menana azy. Ny mpandresy a dia ny ohatran'ny hoe mpampianatra, dia atao hoe anarana mpampianatra zany ny anarany a, mpitsabo, olona efa ananany le traikefa araka ny fiteny. Dia ny mpandresy a, ny olona efa manana fandresena zany ny mpandresy, fa mihoatra noho ny mpandresy tsika, noho le olona efa manana le traikefa zany a, mbola mandresy tsika, mbola mihoatra noho reny, manoatra noho reny mpandresy reny tsika amin'ny lalan'ilay tiantsika. Dia ina le tiantsika io a, ilay fanahy masina Jesosy Kristy, le teny fiainana ny tenenina tary amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany teo. Izy le teny fiainana dia mihoatra noho ilay mpandresitsika, satria izy tiantsika ihany koa. Zany a no ananantsika fanantenana, ny fampaherezana ataontsika androany zany a, tokony hanana fanantenana antsika ary tokony tsy atahotra.
fa manana fanahy masina tsika ao anatsika ao amin'ny dia mambakiko teo iny dia zay ny fanazavany azy teo hoe satria lehibe ny fanahy masina izay ao anatinareo noho ny fanahy izay amin'izao tontolo izao. Izy tsy miteny intsony hoe fanahy masina amin'izao tontolo izao fa fanahy, misy fanahy hafa mihitsy zany etỳ amin'izao tontolo izao izay kely heverin'ny olona fa lehibe re satria araka ny tenintsika teo fa rehefa tonga ny fanahy an'izao tontolo izao dia mandrava na izao fiainantsika izao izay heverina fa milamina sy tsaratsara ary rehefa tonga ny fanahy an'izao tontolo izao dia ravany. Hitantsika tsara ihany koa ny amin'ny fanahy atao hoe fanahin'ny Covid fa rehefa tonga ny fanahy dia esoriny ny aina. Fa tsika manana an'ilay Jesosy Kristy ilay ao anatintsika dia ilay teny fiainana, izy ny tena fiainantsika ka dia mampahery amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa lehibe ary manoatra noho ny mpandresy isika ary tsisy atohatra antsika rehefa manana an'i Jesosy Kristy isika. Ny anankiray angambany alohan'ny hamarana antsika sady ny fampianarana, fampiarizana, fampizarana amin'izao tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Jeremia toko faha 2:30 ny andininy 7:20 ihany vakitsika ihany koa. Andiny 4:20 efa vakiana sady hoe aminaran'i Jesosy dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'ny Tompo hoe indro izao no Tompo Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Rehefa ao anatinao ny fanahy masina, ao anatintsika ny fanahy masina dia tahaka ny Jeremia ity mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy no niteny taminy, ny Tompo no namaly azy rehefa tena mitady an'Andriamanitra tsika, mangetaheta n'Andriamanitra dia tonga izy mamaly amin'ny fomba betsaka ny fidina vavolombelona na henonao amin'ny YouTube amin'ny teny frantsay, amin'ny teny gasy moa zany amin'izao vidéo izao hoe ho avy Jesosy miomana ianao na ho avy Jesosy Kristy miomana na ho avy Jesosy Kristy miady Andriamanitra. Mampirisika antsika mihitsy hoe indro izao no Tompo Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa mahagaga io Andriamanitra io, Andriamanitry ny nofo rehetra. Ty nofo ty no tena hoe manahirana ny olona, ny nofo, ny vatana, ny aina, ninona zavatra atao ety amin'izao tontolo izao, na ao anatin'ny fananam-bola ny olona dia ny mikarakara mba havelona ny nofo, ny aina, fa ny fomba hikarakarana azy ny samy hafa. Ny olona faran'izay mahantra dia tsy mamono teny izy, na matory eny amoron-dalana izy na tsy manana inona izy fa mitady hevitra izy hitehirizany ainy satria io ainy io ihany no zava-dehibe. Fa Andriamanitra eto miteny hoe izy no Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa teny amintsika amin'ny tompo androany, miteny aminao ny tompo androany hoe ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary mahagaga izy. Zavatra mahagaga rehefa tena mahantso an'Andriamanitra ianao, misy zavatra mahagaga tsy takatry ny sainao, tsy sakatry ny saintsika ny fahagagana sy eo amin'ny tompo amintsika. Fahagagana voalohany araka ny tenin'ny tompo dia misy fifaliana lehibe any an-dantrany ho an'ny olona iray izay mibebaka. Izay ny fahagagana voalohany, tsy vitan'ny dokotera zany, tsy vitan'ny fampianarana, fahalalana, ny fibebahana, ny fiekeikeloka ataon'ny olona ary ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, zany ny tena fahagagana voalohany. Rehefa mandray an'izay ianao dia mandray an'i Jesosy ilay teny fiainana, lasa manana aina izay tsy takany tsy teo aloha ianao fa fiainana vaovao no ao anatinao dia manana ilay teny fiainana ary ny fiainana mandrakizay zany no man'ny tompo amintsika. Fiainana mandrakizay zany no man'ny tompo amintsika rehefa mandray azy isika. Mahay zavatra mahagaga izy raha mandray azy ianao androany dia atsoy Jesosy fa ho hitanao fa hamaly anao izy. Jeremia 3:30 antsoy aho izy dia valiko ianao ary anehoako zava-dehibe, zava-mahagaga, zavatra sarim-patarina izay tsy takatry ny sainao. Zany no meny tompo antsika rehefa tena mitady azy fantatra isika ary
manaiky iasan'ny fanamasina. Ilay fanamasina ao anatintsika ozy dia lehibe sy mahery no le fanahy ety amin'izao tontolo izao. Ka dia teny anankiray amaranantsika ny famparizana raisitsika dia amin'ny jauna voalohany eo toko 5 ny 9 ny raisitsika. Azoko vakiana hatramin'ny faraika amin'ny folo ary hatramin'ny fafolo satria amaranantsika azy mba ho azontsika tsara hoe inona ny tena tian'ny ten'Andriamanitra lazaina aminaran'i Jesosy. 9 amin'ny jauna voalohany toko 5. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao no fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Manana fiainana mandrakizay ianareo. Zay zany. Hoe nosoratany Jaona ity hoe mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay isika dia mila mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra isika. Dia efa niteneny teo fa izay mino an'Andriamanitra, mino ny zanak'Andriamanitra, zany no manana an'ilay fiainana. Fa niteneny tary amin'ny 9 toko voalohany tary fa le fiainana io dia le teny fiainana dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ka dia raisy Jesosy eo amin'ny fiainanao anio ary matoky fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra, tsisy zavatra mahagaga izay tsy hainy fa mandresy ianao, manana ny fanahy masina ao anatinao manomboka izao ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary hivavaka isika tompoko. Ilay Andriamanitra ray misaotranao izay ny amin'ny teninao, manome anay fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay, ny amin'izao fiainana izao, satria fanahy masina izay apetraka ao anatinay, fanahy masinao izay ataonao ao anatinay dia mahery noho ny fanahy an'izao tontolo izao. Ka dia le manjakay ianao nizaniza androany, vonona indray tady hanavaon'ny fanorantena na hanolotena ho anao handroso, ahafantatra anao ilay zanak'Andriamanitra, dia omenao ny fiainana hiala amin'izao fahotana sy ny tahotra amin'izao fiainana izao ety amin'izao tontolo izao, fa fiainam-baovao, fanahy vaovao, fanahy masina no ampitoerinao anatinay tsirairay avy. Ka dia misaotra Tompo fa mahery izay manana fanantenana izay miaraka aminao ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Aminaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia, alleluia, misaotra Jesosy. Amen. Amen.